ohatrao misafidy ny anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 ny colonel Patrick Rakotomamonjy novaintsika. Miarabanao colonel. Faly miarabanao Joary ary faly miarabany vahoaka mijery. Ya. Ny tena vaovao mafana aloha tato anatin'ny Euravisy colonel dia ny fanendrena ny prime ministre Heritsalama Rajaonarivelo. Ny hevitrao. Ny hevitra za moa fa piteny matetika foana hoe tsy dia mahay resaka politika. Za mino fa zay no hitany Andriamatoa filoha ny colonel Michael Rendrenirina izay atokisako amin'ny fahendreny sy ny firaisan-tsainany amin'ny rahalahy. Iny no hitany mety angamba dia ekeko. Ekenao fa be dia be ny resaka mandeha zao hoe ohatrany hoe tsy ankatoavin'ilay tanora ZNZ hono ilay prime ministre. Tena marina Joary maraina teo na hainao an'izany resaka izany. Za nefa mandray an'ireo tanora ZNZ ireo foana ao an-dapa ao tao Ambohitsiloatra ka ny hevitra angamba ho jerena hoe inona ny tena etaetan'ilay tanora ZNZ ho alaiko ny heviny hiresaka izay sy président hoe ohatr'izao. Fa tsy mampatahotra anao akory hoe hiverina an-dalambe indray hony mahay ny tanora malagasy sady endry. Ary ny fomba raha nahitanareo iny ny grève rapide indrindra nandrodana fitondrana teto satria ny entana tanaty intelligence ilay izy. Ny tanora moa zany tiako tenena za moa tsy ny grève. Noho izany za matoky ny fahaizan'ireo tanora malagasy ireo sy ny fahendreny. Ary zay zany daholo ho amboarina. Ho apetraka moa zany mena valeur. Nareo sy ny président Rendrenirina Michael ave fanakaiky be mihitsy samy kapisaka nareo. Colonel Rendrenirina Michael la 23 ny tena fankafantarany voalohany nandrato fianarana tany Frantsa ako dia izy koa tany dia any moa hitanao combat-combat ny andafy dia tany fankafantaranay dia mifanohana ara-moral dia rehefa taty aoriana indray fampiantsoantso moa dia nanomboka somary nafanafana fo amin'ilay hoe fa honty izy frustration isan-karazany. Izy koa mivavaka be, za koa mivavaka dia nanomboka teo izay mirahalahy mifandrairay fa ny zokiko général zay no tena niara-niasa-tany mankony. Fa izay mirahalahy fandray ara-po sy ara-tsaina be mihitsy. Inona ny anao zany zao mpanolontsaina ny ve sa inona ny toeranao anatin'ity fitondrana? Ny rahantsika nahita moa zany efa reo ny président iny dia izy efa da manampy anazy dia ny prime ministre koa omaly fa nommé dia miandry azy zany hoe mino fa manam-pahendrena koa izay mipetraka amin'ny toerako fa mbola tsy fantako. Za koa moa tsy arak'ilay teniko isan'andro hoe colonel Patrick tsy mitady seza. Moi je veux me distinguer par les travaux que je vais faire, que je vais entamer. Za zany any amin'ny asa ny tiako isongadina fa tsy any amin'ny seza. Dia aty ambadika ianao zany manao ny asa fa tsy mirangaranga be. Za tsy tia mirangaranga. Fa nirangaranga ianao tamin'ireny zavatra nanjoanao reny. Ka misy fotoana tsy maintsy tenenana. Tamin'ireny ianao ny teny. Iny ve ianao efa nanapo hoe ohatr'izao nitsanga volana vitsivitsy tao ireny nanjoanao? Raha tany ampitan-dranomasina tany na hainao nareo teto amin'ny Solanga raha nadadidy ianao izy moa ny solo-mavamboaka fitela razarapera ny etaleta aminao teto ilay parcours nandanako tamin'ny fianarako mahatonga miteny an'izay mirapele kely an'izay nanomboka nisy le frustration nisy foana fa ny tena mba natokony lehibe hoe devoir de réserve. Fa rehefa ny tombo le fianarana natao na tsy aro hoe premièrement voalohany indrindra ny fianarana nataoko fe dia hoentiko mpanao kolikoly. Faharoa teo amin'ny mamiaramila manambonahitra amboniny tenako dia ohatrandray mbe ny tokony traitena anahy. Fahatelo ny tena Joary zanak'olona sahirana. Efa zanak'olona sahirana ny tena dia matsapa le fangiry firian'le tsy teny vahoaka manko za tsy mahay politika fa matsapa le fangiry firian'le tanora ny fianarana aloha sy le ray amandray mieritreritra ny hoavin-janany dia zay daholo no nafana dia arak'izay fianarana ny diaviko zay za nanao gendarme, za nanao akmil, za nanao dokotera, za nanao enam raha nijereko araka amin'ny maha dokotera raha cancer ty ho fa
stade terminal mahazo le firenena raha ny gendarmerie indray fa l'acte consommé raha amin'ny enamy mandray a tsisy ilana azy ny administration ny tena talea tsy manana latitude andraisana fanapaha-kevitra fa ohatrany hoe miaro tahotra nampitahorina dia natamatra lisy dia zany olona dokotera fa nanao école d'état major a narambo daholo dia efa napopozoka ny reny ny zavatra hitranga ka ohatran'ny hoe nahatonganao fatabahoaka colonel Rakotomamonjy dia ilay resaka terika amin'ny pradon ny ampangananao hoe ianao nametraka bomba telo oui be dia be ny tsy ambara telo za miaramila tsika teto nandalo ny raharara tsy mandrava tamin'ny 75 hatramin'izao raha mbola tsy voavary eny ny tiako tenenina ny joary zany amin'ny ofisier ana mamanamboninahitra ana tsotra ny avaliko anazy a ratsy le fitondrana teo aloha dia nitadavana motif ahako ambelesana ana zay ngamba ny azoko avaly afaka miteny kely secret ve ianao hoe ny fomba ny elanao tao amin'ny toby raha tsy mandrava sy ny tsoahanao vao nataoko resaka sangisangy moa izy tamin'ny commandant gendarmerie natarehany avoloha maly ny tao amin'ny toby raha tsy mandrava zany a zaho lavy gendarme avy soldat tao hitako daholo ny coin lalapoza rehetra hitako daholo ny lalapoza fa tsy tany amin'ny lalapoza loatra le izy fa za mpananatra an'ireo zany reo hoe tovy tsara ny asa ry zalahy tovy tsara ny asa za koa misy secret tsy azoko teneny eto fa nisy an'ireny zavatra eny dia za nijery fotsiny moa tany ivelany hoe voaka teo amin'ny vavahady izy mbola nisy nanao salotsy zao tsy marina zany fa zany voaka d'une façon commando dia mivoaka teo tonga dia namonjy ambassady any amin'nonce apostolique dia aveo tany amin'ny ambassade de France noentina dia nitotoito eo dia zay mahitahita ianao zany nany amin'nonce zany amin'ny ambassade ka zay manotsotra ve afaka manao zany hitany jora voajanary a zay le hoe fianarana natao le fianarana natao zany ny fantatro dia hoe amin'ny olo-pirenena ana droitko midénoncer kolikoly amin'ny ambassade ny ambassade a tsy azo itsofoana any zay indrindra matsy dia amin'ny commando ana nonce apostolique misy lamesy isan'ny maraina dia nandondona vavady teo ambavady napiditra tenue dia niteneniko ny police ale so mamonjy lamesy dia niditra dia rehefa tafiditra tao nyteny tamin'le police hoe mila nonce dia mivoaka nonce nandraina dia débaleko daholo amin'izay le problème dia ozy nonce aza matahotra ianao fa miaraka amiko ianao a petaka ny faneon'ny tomobiliny dia niaingy zay niainginareo dia taorinanao niala teto Madagasikara nanomboka nanao publication foana amin'izay ianao ny tena nazava sy ny resahanao foana dia ny dénoncer any Ravatomanga mamy ahoana dia miaramila ihany reny atao hoe gestion combat reny joara voajanary amin'ny mpianatra nivoaka atao amin'ny école d'état major misy ny atao hoe centre de gravité ny ennemi ny ennemi tonga dia Rajoelina sy Ravatomanga zany membre de cabinet ny efatra atao tanaty gouvernement donc zafa nafantatra ny fomba fandraisan'ny grand responsable décision ny teny tamin'ny voalohany satria ny tonga dia le alahelo tao amin'ny Girard aloha navoakako influencé ny polyclinique Dilafy ny hôpitaly ny fahasalamam-bahoaka dia Ravatomanga ny mpandrara fa rehefa nandeha ny deuxième déclaration fa nanomboka ny teny engafiko ny vahoaka hijery le déclaration faharoa efa nanomboka ny teny ny président hoe mandraisa mesure anao fa hifiritika any aminao ty zavatra ty dia fahatelo faefatra nanomboka ny teny amin'ny président amin'izay ianao misy ny problème dia efa nanomboka namoka terme za prudent be miresaka tamin'ireny le mot-clé mihitsy zany aminay maramila misy ny hoe style télégraphique hoe hifiritika any aminao izy ty monsieur le président avy eo amin'izay nanomboka ny teny hoe misy super président Ravatomanga zava nafantatra hoe tsy samy teny any monsieur Ravatomanga monsieur Andry Rajoelina dia iny fandehany fa ianao sy président ve tsy mifandray tsony mihitsy zany tsy mifandray dia mpalanao daholy a zay olona rehetra
nyverinao fa manana fandraisana amin'ny mamyravatomanga isa zany ny be ny tanàna ny meritsy atosika zay teto amiko teto a nampitomany azy mihitsy de amin'ny tenako mbola tazominao ve a le hoe olon-dravatomanga azavaiko parso azavaiko zay mirahalahy aloha zany tiako fantatrao fa niona teo amin'ny ACC zay mifandray tanana mpirahalahy tamin'ny investiture tamin'ny investiture de azavaiko any za efa avy nandalo gendarme ny base ny asan'ny gendarmerie de ny renseignement za talohany nanenjehana ana iny a membre ny cabinet tao amin'ny ministère ny gendarmerie zay sy général Kotondrazaka zay tena mpinamana izy tena ohatra mipreta-po mihitsy zay sizy ny membre en tant que membre de cabinet zahay a afaka mandray anjara amin'ny resaka police administrative police judiciaire donc mbola base na renseignement zany de nandeha ny fanenjehany reny nandeha de tany mikavalina tany mifandray tamin'ny diaspora mifandray tamin'ny olona taty tanindrazana zany nisy renseignement azoko tao amin'ny école tam'zao zay ampianarina amin'ny traité renseignement de nandeha ny renseignement zao ka iny moa mbola ifampiresana sy monsieur Parso iresana sy monsieur Parso izy hoe zao rehefa malalaka atsika mirahalahy miona miresaka fa zavorovoroiky ilatona koa izy koa hitako tanora mafana fo tena mpandroso ny firenena rehefa miteny izy hoe tsy tany fa zao on verra zay zany hoe diso renseignement ihany ianao zany ke menao mety miteny hoe diso no comment ay fa mety marina no comment ya de atsaiko aloha no commentinao mienjana be ny jarovajanary no question piège fanotaniny ty ianao ve hoe colonel Rakotomamonjy Patrick afaka miteny hoe nandray anjara tamin'ny fahombiazany ty tolona ity de efa aliko d'une façon militaire ihany le izy rehefa amin'ny académie miaramila ianao mianatra misy matière azy hoe génie de misy rehefa anao explosif ianao de misy ny atao hoe bouchon allumeur vena am'le fanontaniana tany voalohany manko hoe isan'ny enozy ianao nanontany teo hoe nietritra ve no ohatr'izao ny farany reny aminay maramila misy ny atao hoe commander c'est prévoir za zany raha ameliary aty manomboka donc ny olona koa no tiako hitsara ny olona ny tiako hitsara fa ama citoyen malagasy ana narary ana le zavatra nitranga teo aloha reny de nataoko d'une façon militaire olo izy nampiretiko de nirehatra de may de rava de nareo am'izay zany zao no zay ny eo inona fanantenany malagasy aminareo mitondro zao tompoko nijaly le vahoaka joary mahatanorana tamin'ny déclaration fa mbalony iny teny hoe zaho GNZ tamin'ny 98-97 tany amin'ny kavala mifandray ianao aloha zany anakely rehefa ianao manao séjour elany ivelany mianatra nareo diaspora après tandrazana amitsika andreo tsarova malahelo ny aty atandrazana andreo marina zany ka raha zay alahelo zay za joary vojanary nahazo visa tany zany hoe mijanona ty telo taona non za oto andeha no mpitandrazana en plus je suis militaire tsy tipana miaramila amin'ny désert tahako rehefa mifandray tamin'ny diaspora tany areo malahelo ny aty ao zay izy colonel fa amboaritsika tanindrazana io zao nyresaka cerveau natafitany Rwanda de nodiny azy ny antelo ny intellectuel ny isany natafitany Burkina Faso isany de ohatr'izay koa nodiny anazy ny intellectuel ka za zany somary efa ndresaka tamin'ny président monko zako hoe plutôt za koa tsy mahay politique za plutôt aty amin'ny technique aleoko mifanampy ara technique amin'ny tanoreto sy ny diaspora zay anampy hitondrako fanafody hitsaboana le fahatrano malaga le fahatrana manko be de be tsika zany efa potika mihitsy na ny mentalité tena simba de eo daholo no anare eto de manaroatra mbola mamerina ny antsoko le tamin'ny voalohany ampianareo ary vahoaka ifametoana aminay fametanana hoe ndao am'izay
ia le fanontaniako de hoe inona ny fanantenana azonao miova Madagasikara miova amin'ny lafininina amin'ny lafiny rehetra na économie io na social na social io ndresaka Burkina Faso anao teo ianao hoe metrehitra ndrandrenirina Mikael hoe Ibrahim Traoré gasy indray moa zany za peloton spécial aloha tamin'ny académie militaire i colonel Mikael promotion directe izy plutôt commandement za plutôt technique marina fa nanao école d'état-major za guerrier za nanao gendarme fa ny ataoko hoe anao mitovy amin'ny Ibrahim Traoré colonel Mikael raha hoe izy nanavitra ny firenena aloha de zay fa raha le contexte eto raha mahita zao nareo nasiana ko président nakefatra miaraka amin'io nampiasa direct eo taotrano tsy efa nirery de mifanampy izy donc dimy lava de Traoré daholo izay indrindra ny fanontaniako colonel Rakoto Mamonjy inona moa ny asan'reto anakefatra miaraka amin'ny colonel Mikael reto raha ataoko ana zany izy terme teo zay co-président fa raha ataoko amin'ny teny malagasy le izy de filo miara-mitantana zay de inona no iantsonany présidence eny Avolosy eo Ambotsoroatra io mandeha mantsy hoe présidence pour la refondation de la République de Madagascar zay zany zao fa tsy transition sa transition ty aminah aloha zany de les deux à la fois sady refondation no transition satria raha na ino nareo nikabahan'ny président ny hoe roa taona ihany tsy janony ela eo nareo ne razariko rehefa zay moa roa taona zay tsy mijany elo zay ireo indray aza matahotra ny vahoaka fa efa teniko tamin'ny colonel Mikael fontanana mihitsy hoe za tany ivelany hoe ny ary fatana zany miaramila zany tsy de tsara mitondra firenena fa miaro ny vahoaka fa miaro ny vahoaka sy ny fananana fa fotsiny amin'ny akmil amin'ny élève officier misy terme raha vao mikozaky raha vao mikozaky ny civil zany hoe ny mpanao politique inona leo mikozaky manao adalana zany tamin'ny déclaration ko fa amin'ny tsivy za moa zany joary mengy amin'ny déclaration ko foana teny ara-tadidinareo hoe manantena ny fahendren'ny mpanao politika de mbola tafateny raha vatomanga ry ara-tadidinareo fa sinon de mon fera la chasse aux sorciers teny azay aloha voalohany indrindra bon iny huit eo faharoa raha tadidinareo tamin'ny andron'ny général Ramakavelo tamin'ny 91 le problème iny miaramila tsy niditra fa fotsiny miaramila ny teny hoe fanarao nareo tsy mivoaka anao raha tsy rehefa tsy fanaraky nareo ndraiky zay de ohatr' zay koa ny teniko tamin'ny déclaration ko hoe colonel Patrick tsy mila seza rehefa tsy anao nareo rehefa tsona hoavy zay fanontaniana manaraka ty fanontaniana momba Andravatomanga izy zany zao tsy eto manaraka ankety any Maurice any ny fananany eto atao ahoany reo fananan'ireo raha ny hevitra mino fa misy ny lalàna tsika koa tsy naman'ny mpandrava misy ny lalàna tsika manana mpitsara mahay tsy hanao kolikoly amina raha hoe arem-pirenena tokony averina man'ny fanjakana aminah zao mahadokoterana fotsiny joary rehefa zay ny teneniko andreo namako rehetra hoe ny hôpitaly ny lafy zany tsy horavana fa ho atao hôpitaly mpanjakana zay par exemple nationalisation zany nationalisation atao hôpitaly mpanjakana io zay ary ny président Rajoelina misy fananany ko eto na farafaratsiny hoe ny trano iny apetrako amin'zareo mpitsara angamba amin'ny ampiatra ny lalàna zay fa tsy tiako indray manko hoe reny kapisato fanakariana non nozy tsy manao ka nisan'izany kosa ny colonel tetery lafy le ana sénateur ohatrany hoe kapisato ny tonga de nanroba tao ndray zao tsy naino an'izay ay tamin'ny fotoana fotahorinany nazahoana raha nisy an'izany marina raha nisy de tokony ampiarina ny discipline sy ny lalàna fa za aloha tsy naino an'izay nazo andreo Augustin Andriamananory sy Lanto Rakotomanga député mikasika an'zareo reny indray zany joary ataoko resaka fimezana ndaohatra
hoe rehefa teo ve nareo régime teo reny nahazo anareny tsy moramora va de manjanako fa rehefa reo Augustin natao percussion reny ay fatany any ka zany hoe eniko mihitsy le phraseny hoe fampiasanandreo mpitandro ny filaminandreo za tsy mitana-po za kristiana za mamela heloka fa raha monsieur Augustin Andriamanan'olo zany nahita nanaovana ny tokantranoko de asa fotsiny ary tsy tokantrano fotsiny inona moa ny fotony vadiko fa de andefy mandroko nidina hiry andro tao mitobra tsy mandrava mbola nalefa tany an-tany mora ny zanako kely zay tsy malala inina ary ny tsy napoziny zalana niraka manko za manko monsieur Joara Voajanahary ararotokana fa be ny mahafantatra za de manao asa soa be deabe ny tanora apiko efa be deabe efa 50 mare efa gendarme de tamin'ireny fotoany reny le zanako vavy kely anankiroa batain-dralana nakany mitoby nakao ny brigade natao enquête le gendarme nisorako satria tafateny tamin'le zanako ny hoe aza matahotra fa zay ny zanaka dadanareo anao le io Andriamanitra io mijery zany ka zay ny tsara atao an-tsain'ry monsieur Augustin Andriamanan'olo hoe tandremo amin'ny manaraka izy ny tsara mijery tany mikasika madame Lantrakotomanga raha mijery YouTube atsika le vola be deabe tamin'ny boritra inona afatarako amin'ny madame Lantrakotomanga enao mo député mitondra vola be tsy normal ane zany de normal de verina am'le maha-gendarme ihany le renseignement renseignement azony hoe le reo mpitondra reo de mpitondra vola espèce amin'ny carton amin'ny andro monsieur Andry Nirina Rajoelina be deabe ny renseignement tonga ty amin'nefa top secret fa mivadinao kosa colonel Patrick nahazo famindrapo tamin'ny président Rajoelina hoe avoa izy fa tsisy makasitraka an'izay ve ianao sa tsy raharahanao zany fa ray mpianakaviana sy mahavady koa ny madamako mitezany plasiko nareo makasitraka fa kosa verina am'le resaka tary aloha monsieur Andry Nirina Rajoelina matahotra fadiran'olo avy Nandravaatomanga inona le resaka gadra 20 taona teko fa zareo manko nietrehitra hoe tena tsota fody eto mihitsiny fa tsy hainy le intelligence hoe nefa vita calcul atao le ambassade autran lasa verina ary lizy any ararotiko taona tomobile nonce apostolika tamin'iny journitsoka iny nonce apostolika mihitsy ny teny vous avez raison colonel il y a trop de corruption dans ce pays mais on ne sait pas pourquoi votre président il se tait donc verina am'le any madamako teo misaotra anazy satria olombelona misaotra fa raha le tena fiasana président ty mety amiko raha ny tena mipetraka ma président azy fa be deabe zatra tokony nandraisan'ny décision fa tsy mijabaka ry amin'ny asan'ny mpitsara fa votsony koa nefany za mpampianatra amin'ny NMG za mamonjy cérémonie de sortie serment io hoe misy partie-ny serment mpitsara zay hoe mianina anajany diniky ny tsy ambaratelo anajany tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana de ozy aho hoe tsy le mpitsara le miasa tamin'ireny zany ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana de mainga avao ny vila pradon zay ny tena marina zay ny marina ary za manana proof be deabe iny moa tamin'nisy fotoana asa tsaronao Ngara Vatomanga le nanao interview lava be taloha kely nandehanana iny de mitady proof foana izy zany isaky ny nanontaniana hoe aiza ny proof za tsy nanao an'izany za madio zany anao ve manana proof tokotra ny momba azy raha ianao ndray ny anontaniako madio ve Ra Vatomanga de za no mpanontany eto colonel de ianao koa ny anontaniako na ny vahoaka madio ve Ra Vatomanga za zany mamiaramily ty tsy de tiako le za fiteniko tao amin'ny Girard tao amin'ny Omi le faux problème foana ny resan'le fitondrana de amin'ny miaramila misy ny atao hoe mascarade mibetsaka de tamin'iza namoaka déclaration reny ary fa be deabe le prétendrazana amintsika miteny colonel marina angely le tenao secret de polichinelle
prof be deabe oentina anao fitsarana rehefa tonga ny fotoana dia eo koa mankotsika eo koa mankotsika zay fantaniana teo zay zay ko apetrako amin'ny fanjakana maorisiana hoe izy eo io tsy fantatro moa zany tenana fa apetrako amin'ny fahendren'ny mpitsara ho a hoe ny maorisiana ary ve mieritrehitra hoe madio Ravatomanga sezia daholo aloha zao ny volany any zay hono zay hono ataoko hoe hono zay hono sotra topoka tapitra tapitra sotratsika rehetra nanaraka ny fandarana veloma topoka